Andrevako fotoan'ny filankevim-pitatana ny trano be ny kolotsaina eto Mahajanga. Andrevako andininy fahatelo ity ankalazantsika ity atỳ Mahajanga satria tamin'ny taona 2021 no nanomboka ny anjery voalohany. Arabay isika rehetra natratra izany andro izany. Ao ianareo tokona ndraiky isan-tsokajiny izay votoana teto eto amin'ny faritra Boeny. Ao ianareo misahana ny Arembaka. Miaraka manokana amintsika rehetra manana didy mavesatra amin'ny fikajiana sy koa eo amin'ny lafiny fanabeazana araka ny voalaza teo satria amin'ity taona ity dia lohahevitra ny hoe Arembaka ny fanabeazana. Izay moa izany lohahevitra iraisam-pirenena ary Mahajanga no finidy anatanterahana izany hetsika rehetra miokana amin'izany lohahevitra izany satria manana Arembaka tsy mena nota amin'ny hafa izy araka ny voalaza teo. Miaraka amin'ny fahatarana, miaraka amin'ny délégation manokana ny tanànan'ny Mahajanga. Fanabeazana. Nefa ny aloha izany dia tsara ihany izany fa hoe inona moa natao hoe karentsaina. Andron'ny fampanjaka taony tamin'ny andron'ny fanjavatany atao tamin'ny andron'ny fanjaka ndraiky zany mety voalohany ny anabekolana izay dia araka falaza teo tany atao masina no renasina atao hoe sekoly voalohany tao anatin'afa dia besakana zany misy iretra LMS na peut-être ny London missionnaire zany sekoly misy ny séminaire teo anivony anglikana bakorana izay ao amin'ny zany misy izany séminaire. Dia anisan'ny national alefa sary le fanontaniana fa atao anana izy aiza hoe zany toerana misy a Madagasikara eo amin'ny resaka patrimoine sy voalohany indrindra dia efa miarabantsika rehetra raha ny fanontanianao izay zany tsika eto Madagasikara aloha dia tsara ihany mahafantatra fa manantsika zany toerana tsangam-bato sy toerana miavaka miisa 990 amin'ny 100 zay aloha zany voalohany indrindra dia amin'izay 990 amin'ny 100 zay dia misy amin'izy ireo telo no voasokajy eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena. Ireo telo ireo zany dia ny vohitra Ambomanga any faritra Analamanga-Antananarivo izy io dia ao koa ny Tsigimibemara rahantsika malala ny toerana misy azy ary ao ny Ala Atsinanana. Amin'izao fotoana izao zany dia efa misy toerana miavaka anankiray natolotra eo anivon'ny foiben'ny vakoka iraisam-pirenena tsangam-bato iraisam-pirenena dia ny grotte ny Isandra na ny zomany Isandra dia mbola miandry moa fa misy zao zany lay ambaratonga tsy maintsy arana eo amin'izay lafiny fanasokajiana eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena izay. Aiza hoe za tokony fanarahamaso an'ireo? Ny fanarahamaso ya raha ny vohitra Ambomanga manokana moa zany dia efa misy ny foibe
misahana azy dia ny atao hoe Oscar na ny office du site Colline Ambomanga Rova. Io zany dia ao anatin'ny ministèren'ny kolotsaina sy ny vakoka. Manaraka an'izay ny Tsingy Bemaraha dia ao anatin'ny ministèren'ny ala. Raha antsika mahafantatra fa misy an'ilay hoe Madagascar National Park zany izay miandraikitra reny toerana arovana ireny. Ankoatr'izay ny ala tsinanana ihany koa dia ao amin'ny ministèren'ny ala ihany koa no miandraikitra azy. Dia ireo ministera isan-tsokajana zany no manana ny atao hoe drafitrasa amin'ny fanaraha-maso na eo amin'ny lafin'ny fikajina, na eo amin'ny lafin'ny fiarovana, na eo amin'ny lafin'ny fampiroboroboana, na eo amin'ny lafin'ny fitsimbinana, na eo amin'ny lafin'ny fanomezan-kasina. Ndraisina manokana ny lohahevitra hoe ny harem-bakoka sy ny fanabeazana. Misy antony manokana ve re tompoko ny antony ifandraisana ilay izy amin'ny resaka fanabeazana? Misy antony manokana mihitsy satria ny voalohany moa zany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia misy ny atao hoe flankevitra iraisam-pirenena momba ny tsangam-bato sy ny toerana miavaka. Io ilay ataontsika hoe ICOMOS. Dia io no manome ny lohahevitra isan-taona. Ho antsika eto Madagasikara manokana zany andian'ny fahatelo azo ankalazaintsika izao. Dia ny lohahevitra nomeny teo amin'ny ICOMOS dia hoe patrimoine de l'éducation na hoe ny harem-bako ny fanabeazana. Misy mihitsy ny fandraisana satria azadiny fa ny famaritana natao hoe tsangam-bato zany dia efa anisany zany fananana izay maneho ny soatoavina na ny tadidy na ny tantara. Dia reny zavatra rehetrarehetra dia mifandraika izy na olona anankiray izay nanana maizy azy teo amin'ny tantara na koa hetsika anankiray teo amin'ny lafiny ara-tantara. Ataoko amin'ny teny frantsay zany hoe ireny zany fa matitra amina personnage anankiray na amina événement anankiray. Dia ireo toerana 900 amin'ny zato ireo tsy hoe koa hoe toerana manan-tantara ihany eritreretantsika azy amin'ilay hoe ara-kolotsaina fa manan-tantara eo amin'ny lafiny ara-panabeazana satria raha ataontsika hoe misy ny lycée Laurent Boudiquet mazava ho azy fa Andriamatoa Laurent Boudiquet anisany ministra teo amin'ny République voalohany izay nanana ny toerana dia izay ny antony hanomezana ny anarana an'ireny. Eto Mahajanga tsika manana an'ilay hoe lycée Charles Renel dia araka ny voalaza teo izany no directeur voalohany fanabeazana teto Madagasikara tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Dia izay no atao hoe misy ifandraisana satria ahafantarana hoe ahoana ny fivoarana izany atao hoe fampianarana izany teto Madagasikara sy ny tantarany.